Salama tompoko, androany isika dia ndaondray raha hiresaka ny mahakasika ny raharaham-pirenena. Fantatra tamin'ity herinandro ity fa nametra-pialanina ny gouvernemanta ny Tsay Christian anarana vaovao no mety ho Prime Ministre manomboka eo. Ao anatin'izay ihany koa dia voafidy ho panina i Tokely Justin izay solombam-bahoaka lany tao amin'ny distriktan'i Sambava farany teo. Ka izay no fakafakena amintsika atao anatin'ity video ity ka manasitsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovy hatrany ny miabony amin'ny sainina antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa any amin'ny CCC tao matawata gasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendrely isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Taoriny filan-kevitry ny ministra ny alarobia 10 Jolay 2024 lasa teo dia noekeny filohan'ny Republika ny fametraham-pialany Prime Ministre Tsay Christian sy ny gouvernemanta izay taritiny. Mipetraka ny fantaniany mpanara-baovao amin'izay mety ho voatendry ho Prime Ministre vaovao. Misy ny mbola mandroso ny anaran'ny Tsay Christian, ao koa ireo mandroso ny anarana vaovao. Raha toa mantsy ka ho voafidy filohan'ny temeram-pirenena na ipanina i Tokely Justin izay zanaky ny faritry Antsiranana dia mety ho sarotra ny hanendreny filoha any Rajoelina any Tsay Christian indray. Raha toa ka mbola hapetraka ny fifandanjana isam-paritra eo amin'ny fitantanana ny androm-panjakana misy eto amin'ny tany sy ny firenena. Mandrapijoro ny gouvernemanta vaovao dia ny fampandehanan-draharaha andavanandro no ataon'ireo ministra ampirinasa. Fantatra ihany koa araky ny izay efa nolazaintsika izay dia i député Tokely Justin izay voafidy tao Sambava izay ministra ny atitany teo aloha no candidat tokana ho an'ny filohan'ny temeram-pirenena ary niroso tamin'ny fifidianana moa ireo mpikambana ny biro maharitra ho an'ireo solombavambahoaka tamin'izany nandritra izay fivoriana voalohany izay. Ka tamin'ny alakamisy 12 Jolay no notanterahana ny fifidianana ny biro maharitra ny temeram-pirenena. Raha ny feo nivoaka tamin'ireo député mivondrona amin'ny vovonan'ny Irmara isika rehetra miaraka amin'Andry Rajoelina izay vondrona maronisa miaraka amin'ny filohampirenena dia ny ministra teo aloha Tokely Justin sady député voafidy tamin'ny distriktan'i Sambava no atolotra izy ireo ho filohan'ny temeram-pirenena. Raha tsy misy ny fiovana na fanovana anaran'ny candidat ho amin'izay toerana panina izay amin'ny minitra farany dia i Tokely Justin zanaky ny faritra Atsinanana no hitarika ity androm-panjakana mpanao lalàna eto amin'ny tany sy ny firenena ity. Nandeha tokoa moa ny fifidianana ary Tokely Justin no lany panina vaovao. Niverina amin'ny zanaky ny faritra Sava izany fitantanana ny antemeram-pirenena izany. Ny solombavambahoaka Tokely Justin izay voafidy ho filohan'ny temeram-pirenena vaovao, candidat tokana natolotry ny vovonan'ny Irmara ny tenany tamin'ny andro ny alakamisy 12 Jolay tolakandro teo ary lany tamin'ny isam-bato 100 izany hoe vato 70 tamin'ireo mpifidy 70. Taoriny Zamax Rakoto Mamonjy izay filohan'ny temeram-pirenena tamin'ny taona 424 ka hatramin'ny taona 524 zanaky ny faritra Sava dia i Tokely Justin indray izao no zanaky ny faritra Sava voafidy ho filohan'ny temeram-pirenena vaovao. Ka noho izay dia mirary soa azy hahavita ny adidy sy asa manandraikitra izay miandry azy izay satria fantatra fa tena adidy ngeza ary mankadiry izay mitantana ny antemeram-pirenena izay ary tsy mora ny tantanana an'izany. Mbola ao anatin'izay mandrafitra ny antemeram-pirenena izay voafidy ireo filoha lefitra anankenina. Voafidy ireo filoha lefitra ny antemeram-pirenena na ny vipanina isam-paritra izay mandrafitra ny biro maharitra. Vipanina Antananarivo dia Augustin Andriamananoro no voafidy tamin'izany. Vipanina Toliara Itinika Roberto, vipanina Fianarantsoa Fomendraza Haingo Louisette, vipanina Toamasina Naharimamy Irna, vipanina Antsiranana Mamangy Norbert, vipanina Mahajanga Soaflira Prinsia. Tsy nisy tafaverina intsony ireo vipanina teo aloha eny na izay mbola voafidy solombavambahoaka aza. Raha izao vipanina rehetra lany izao dia mazava ho azy fa avy ao amin'ny vovonan'ny Irmara daholy ireo rehetra vipanina isam-paritany ireo. Fantatra ihany koa izao fa ny député sy teny Randranasolo Haiko no natolotry ny vondron'ny mpanositra ho filoha lefitra ho an'ny mpanositra ao amin'ny antemeram-pirenena. Izany hoe
izy no filoha lefitry fahafito izay mandrafitra ity androm-panjakana ity. Raha vantany vao nahendro an'izay hoe ray ampahafito amin'ireo filoha lefitra ao anatiny izay antenimiram-pirenena izay mo ny avy ao amin'ny mpanositra dia samy naneho ny heviny ny tsirairay indrindra fa ireo mpanara-baovao sy ny mpanaraka politika ny teny sy ny laza nanao hoe sarotra amin'ny mpanositra raha izao noho izy satria anankiray fotsiny ve ny mpanositra nefa anaky enina be zao ny any ry zareo eo amin'ny fitondrana ka mbola misy intsony ve zany ny fifandanjanana eo amin'ny mpanositra sy ny antoko amin'ny fitondrana amin'izany. Tao anatiny ireo sombavombaoka izay tsy tafaverana amin'ny toerana mampanina azy i Navra Oldin fantatra fa tsy anisan'ireo filoha lefitra anakenina voafidy teny amin'ny tenimiram-pirenena tamin'ny andro voalohany iny ny député Navra Oldin izay filoha lefitry ny vimpanina ho an'ny fatrany Antananarivo teo aloha. Tsy hoe resaka manolo tena ny fifidianana tahaka izao fa tena toromarika avy amin'ny antoko. Tsy maharesy lahatra ny antoko intsony angambany noho izany matoa tsy voafidy ho kandida amin'izay vimpanina izay intsony ho ireo mpanara-baovao raha vantany vao nahita an'izany tsy fiverenany Navra Oldin amin'ny toerana vimpanina izany intsony. Ny amaranantsika azy mo tamin'ny 12 Jolay 2024 natolotra amin'ny fomba ofisialy nandritra ny tatitsy inefa momba ny toe-piainan'ny mponina maneran-tany 2024 ho an'i Madagasikara, Nosy Maurice, Comore ary Seychelles nahitana fandrosoana misongadina teo amin'ny fitsirihan'ny mponina ireo tolotra ara-pahasalamana samihafa sy ara-pananahana indrindra eo amin'ny fandrindram-piterahana ho an'i Madagasikara tao anatiny 30 taona raha 500 ny taham-pitsirihana sy fampiasan'ny mponina ireo fitaovana fandram-piterahana dia tafiakatra 370 izany ankehitriny noho ny ezaka ataon'ny fitondram-panjakana sy ireo mpiara-mombonantoka aminy. Notolorany INFPA miaraka amin'ireo mpiara-mombonantoka iraisam-pirenena maro-pankasitrahana manokana ihany koa ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina. Izany dia noho ny fangataovan'izy ireo ny haitarika izay ananany sy ny vinanapetrany amin'ny fametrahana ny mahaolona ho isany andry iankinany fampandrosoana ary indrindra ireo ezaka vitan'ny fitondram-panjakana amin'ny fampiroboroboana ny fitsirihan'ny mponina ireo fandrindram-piterahana izay antoky ny fivoarana ireo. Izay rehetra izay mo vaovao izay nisongadina tao anatiny ity herinandro ity ary nanamarika an'izany mo izay fifidianana sy ny fivorinana andiany voalohany izay nataony ireo sombavombaoka izay lany farany teo satria zava-dehibe ho an'ny tany sy ny firenena mo izany dinidinika izay iarahan'ireo sombavombaoka ireo mba handrosoana ny mety ho stratezika amin'ny fampandrosoana anytony nosy malalaintsika itony ary ainganeka samby tena hiezaka ampandroso avokoa ireo sombavombaoka rehetra izay lany farany teo fa tsy sanatria akory ka ndeha menopaosy na ihany koa hijery ny tombotsoa manokana fotsiny no antondrian'izy ireo amin'izay mahasombavombaoka azy izay ary aingane ihany koa mba samby hitondra ny hetetany vahoaka izay amin'ny faritra sy distrikta izay nifidy azy avy ireo sombavombaoka ireo any amin'ny fitondrana faratampony ary mirary soa sy ny tsara ho azy ireo hatrany havita an'izay adidy amanandraikitra izay andrasan'ny vahoaka amin'izy ireo izay moa no masaka tao anatin'ity video ty tomboko lasy tomboko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ty hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra hatrany miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa ny amin'ny sesy tao matavatagasy tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.